Aminareo ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Nandray fisehoan'ny fanahy ho amin'ny fanasoavana ny fiangonana ny mino. Nandray fisehoan'ny fanahy ho amin'ny fanasoavana ny fiangonana ny mino. Izany no lohahevitra mbanjintsika sy ainatsika amin'ity alahady fahaenina ambin'ny folo ny volana janoary 2020 ity, izay alahady andron'ny Tompo. Anokanana, andraisan-tanana ireo mpiandraikitra izay nofidian'ny Tompo tamin'ny alalantsika voatendriny, hitarika, hitantana ireo ondrin'Andriamanitra para-piverin'ny Tompo eny amin'irao ny lanitra. Izay no asany izy ireo, ary adidy goavana sy masiny zany, koa rariny sitsiny, raha apetraka tanteraka eo anatrehan'ilay tompony asa, ilay tompony vokatra. Koa dia fifaliana ho antsika no manana zany andro lehibe izany, ary izay isaorana manokana koa Andriamanitra ny nanirahany mpanompony, ny mpanolontsaina ny braofobe izay hitarika ny fanokanana sy hitondra ny tenin'Andriamanitra, pasteur Ramahery John Jean Tedi, izay ato Kavana koa, izay hotron'ny mpitandro ny faritany Arandry Christian, izay tsy zoviana amintsika itsony izy mirahalahy mianak'ireo, fa dia makasitraka, makatelina, tonga manotrona izao fotoana izao sy manatanteraka izany, dia ny tompony omba anareo hatrany eo amin'ny asa masina izay ametrahan'ny Tompo anareo. Misaotra toko. Ho an'ireo izay tsy afaka satria tsy voatery tsy maintsy niferana ny toerana, dia manaraka koa amin'ny alalan'ireo tambajotra tserasera, dia miaraba anareo koa noho ny amin'izany. La grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu qui nous rassemble, de Jésus-Christ qui nous aime et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous conduit. Pour toi, ma sœur, mon frère, qui que tu sois, où que tu sois, chez toi, seul ou en famille, dans ta voiture, dans une chambre d'hôpital, où que tu en sois avec les Seigneurs, ce temps de culte, ce dimanche 16 janvier 2022, où nous avons planifié, programmé pour consacrer nos responsables pour le service du Seigneur, ce temps est donné, un temps mis à part pour Dieu, un temps mis à part avec Dieu, un temps à l'écoute de sa parole, un temps de prière, mais d'abord un temps de louange. Iaraka hitsanganaritsika hamaky ny salamo izay voalahatra anio, ary aorianan'izany dia araka iredona ny iteran'ny Tompo amin'ny fotsika rehetra, ny saitsika, ny fanahitsika rehetra amin'ny antema fahaenina ambin'ny folontsika aoriana izany. Ho an'ny reto, afaka mba hatodika kely makaty, zavaty ho an'ny saotra toko. Tompo, ianao no zarako sy lovako, ianao tokoa no mitantana ny hoaviko, zava-mahafinaritra no voatendro ho ahy, eny ilay fananana soa indrindra no azoko. Isaorako ny Tompo izay manolontsaina ahy, na amin'ny alina aza dia anariny eritreritro aho. Ataoko eo amin'ny laoko mandrakariva ny Tompo, eo ankavanako izy ka tsy ontsona aho, koa faly sy ravo ny fo amampanahiko, ary izany no itoerako ampahatokiana. Isaorana ny Tompo.
ivavaka isika dia raina tokoa ianao ry Andriamanitra masina indrindro Andriamanitra telo izay iray raha izanaka Fanahy Masina satria tsara sady mpanao ny tsara ary natsonao ny fiangonana ilaza izany atsaranao zany zany vaovao mahafaly zany ary miantso olona ianao miantso fianakaviana miantso ankohonana miantso vahoaka mba hiara hiasa aminao hampandroso ny fanjakanao ety an-tany ary zany vahoaka zany dia miomana sy miandry hiaona aminao amin'ny fiverenanao eny aminao ny lanitra tompo na dia eo aza ny fahalemenay izay tsy miafina tanteraka aminao izay fonanay tanteraka satria Andriamanitra mahita ny miafina indrindra ianao na eo aza ny fahalemenay dia miantso anay ianao mpiara-miasa hitondra teny fampiononana eo amin'izay hodona-pahoriana hitondra teny mampitraka manoloana an'ireo izay mitanondry mitondra teny fampanantenana manoloana an'ireo izay disy fanantenana indrindra amin'izao vanim-potoana andalovan'izao tontolo izao fahasahiranana izao tompo antsonao koa izahay anorina fiangonana iainana izany hoe fifamelan-keloka iainana izany hoe fifankatiavana ary miantso ny tsirairay ianao na kely na lehibe na vehivavy na lehilahy na antitra na tanora mba hampandroso zany fanjakanao zany fanjakana zay ianao ny manjaka ary zay ny vahoakanao ary tsy fanjakana ihany fa fianakaviana koa zay ianao Andriamanitra no lohany ianao ny ray fa zay zanaka natsangana tao amin'ny Kristy Jesosy ko raha isy ho voninahitra ny anaranao ary tompo ny fiainanay rehetra mitomboka ao atokantrano zany ao amin'ny fiangonana ary mba tonga anay ho tena jiro sy fanasina tokoa eo amin'ny fiarahamonina zay nanirahanao anay. Oui Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, Dieu 3 fois saint. Oui, pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, et pour servir les hommes, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Tu nous appelles malgré nos faiblesses. Tu sais mieux que quiconque ce qui a changé dans nos vies. Tu nous appelles malgré nos manquements à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute humanité, pour construire la communauté et pour aider chacun à prendre part à sa mission. Tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Bénis ce que nous ferons en ton nom, Seigneur, et donne-nous d'y reconnaître ton amour. Que ton esprit nous guide sur le chemin du pardon, sur le chemin de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Riavana ho enotsika ny teny manambara ny fitiavan'Andriamanitra ary amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany dia fonosiny ao ny famelan-keloka sy ny famondram-po. Amin'izao vanim-potoana anjakan'ny samy maka ho azy izao. Vanim-potoana anjakan'ny samy maka ho azy ka anambarana amintsika tsirairay fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny maimai-poana ny zanany ilay tokana, ilay menaky ny ainy, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay tsy miova, ny tany sy ny lanitra no levona fa aza ny teny sy ny fahamarinana zany aharitra mandrakizay. Dans notre monde où tout s'achète, où tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'on reçoit gratuitement, nous annonçons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a donné librement, sans contrainte,
ni manipulation, afin que nous ayons une vie en abondance. Amen. Misaotra anao zahay iray fetesitsika. voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Raika amin'ny valopolo andininy faefatra eo am-pitsanganana ihany dia miroso amin'ny vakitenitsika manohy izany fankalazana izany.
Mipetraka isika ary miroso avy hatrany amin'ny famakiana ny soratra masina. Iary vavaka tika tompo. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Mbola velom-pisaorana anao izay amin'izao fotoana izao. Raha tafavory eto amin'ity tranonao ity. Hamaky ny teninao izay ka engany ny fanahinao masina mba hirotsaka aminay tsirairay avy ka tsy hisy orenay afa-tsy ny teninao irery ary hiasa lalina ompona izany. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao, naovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia, toko faharoa amby enimpolo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy hitsaha-miteny aho noho ny amin'ny Jerosalema. Mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ahita ny fahamarinanao ny firenena, ary ny mpanjaka rehetra dia ahita ny voninahitrao. Omena naram-baovao ianao izay ho tonony ny vavan'ny Tompo. Dia ho tonga satro-boninahitra tsara tarehy eo an-tanan'ny Tompo ianao, ary satroka mpanjaka eo ampelantanan'Andriamanitrao. Ianao dia tsy atao intsony hoe nafoy, ary ny taninao dia tsy atao intsony hoe lao, fa ianao dia atao hoe ilay ankasitrahako, ary ny taninao dia atao hoe vady ampakarina. Satria ankasitrahan'ny Tompo ianao, ary ampakarina ho vady ny taninao. Fa tahaka ny zatovo mampakatra virjiny ho vadiny, no ampakarany zanaka lahy ianao, ary tahaka ny fifalian'ny mpampakatra amin'ny ampakariny no hifalian'Andriamanitrao aminao. Amen. Dia mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita amin'ny Corinthiens voalohany toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Corinthiens voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazarainao samy hafa ny fanompona nefa ny Tompo dia iray ihany. Zarazarainao samy hafa ny asa nefa iray ihany Andriamanitra izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary ny tsirairay dia samy nomen'ny fanahy ahay mampiseho amin'ny olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana. Fa ny iray dia nomen'ny fanahy teny fahendrena, ny iray dia teny fahalalana. Arak'izany ny fanahy izany ihany, ny iray dia finoana. Amin'izany fanahy izany ihany, ny iray dia fanomezam-pahasoavana ho enti manasitrana. Amin'izany fanahy iray izany ihany, ny iray dia ny manao fahagagana, ny iray dia ny maminany, ny iray dia ny mahafantatra fanahy samihafa, ny iray dia miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny iray dia ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony.
toy izy antsika riavana ny vaky teny a zany dia hitantsika ao amin'ny filazany tsara araka ny jaona toko 2 manomboka amin'ny andininy voalohany ary mijanona amin'ny andininy 12. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tany Kana any Galili ary taony ren'i Jesosy nasaina ho amin'ny fampakaram-bady io koa i Jesosy mba mimpianany ary satria efa lany ny divay dia hoy ny ren'i Jesosy taminy tapitra ny divay andry zareo ary hoy Jesosy tamin'ny reniny raha vehivavy inona no tadiavinao amiko moa tsy efa tonga ve ny fotoanandroko dia hoy ny ren'i Jesosy tamin'ireo mpanompo na inona lazainy aminareo dia ataovy. Ary nisy ny vato enina nipetraka teo ho fidiovana araka ny fanaony jiosy samy nahalany 100 litatra eo nisy ny tsirairay avy dia hoy Jesosy tamin'ny mpanompo feno rano ireto sy ny ireto dia nofenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpanompo tovozy amin'izao ka ento any amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny ireo mpanompo ary nanandrana ny rano nanjary divay ity mpandahatra ny fanasana nefa tsy fantany izay niaviny fa ireo mpanompo nanovony rano no nahafantatra dia niantso ny mpampakatra kosa ity mpandahatra ny fanasana ka nilaza taminy hoe ny an'ny olona rehetra dia ny divay tsara no arosony aloha ary efa mamimamy no nasaina vao arosony izay ratsiratsy kokoa fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara hatramin'izao. Izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galile izany no santatra ireo famantarana narosony ary naseho an'i Jesosy ny voninahiny ka nino azy ny mpianany. Taorianan'izany dia nidina nakany amin'ny tanàna Kafernaoma Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalany ary ny mpianany nefa andro vitsivitsy ihany nitoerany izy mianakavy tao. Amen. Miara-mitsangana isika rehefa. Aoka azo toerana ny fiangonana. Hivavaka isika riavana. Andriamanitra tomponay io tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao mialo lalana mandrakariva ny tiavana ianao. Misotranao izay ny amin'ny fotoana
ahafahanay mandre ny teninao, satria Andriamanitra ianao, sarotra aminay ny mahatakatra izay sitraponao amin'ny maha-olombelona nofo sy rahanay. Farenay tokoa ny fitiavanao anay izay mialo lalana ny tiavana ianao, dia mahatsiaro izany famankinao izany izahay. Koa irao ny fanahinao masina tokoa Tompo, anokatra ny masom-panahinay ahatakaranay ny zava-mahagaga raketin'ny teninao. Saotra Tompo, amen. Faly miaraba ny tafo Aix-Marseille amin'ny anaran'ny Tompo amin'izao andro lehibe izao. Andro lehibe satria fotoana izay efa nandrandraina ary fotoana izay nentina mbavaka mafy mba ho tanteraka, dia tonga tokoa izany fotoana izany. Anisan'ny mahafotoan-dehibe azy koa dia ny fanokanana ny tompon'andraikitra ho amin'ny asany mandritry ny 2 taona manaraka. Anisan'ny mahandro lehibe azy ihany koa ny fanokanana ho mpandray, ny mpanatona. Ary anisan'ny mahandro lehibe azy tahaka ny andro alahady rehetra dia ny fiaonantsika amin'ilay Tompo Andriamanitsika izay nanokana antsika ho firenena masina, ho fanjakam-pisorona, izay nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ilaza ny hatsarany ilay niantso antsika hiala amin'ny aizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Andro lehibe satria izao koa no fotoana hifankahitantsika, ka dia rariny loatra riavana raha mbola averina amintsika ny fiarabana tratry ny taona vaovao. Manokatra izao taona vaovao izao isika amin'ny fanokanana ny tompon'andraikitra eto amin'ny fiangonana hiasa mandritry ny 2 taona manaraka. Fanomezana avy amin'ny Tompo izany, mbola tsy tara ny fiarabana ny taona vaovao ka hirariana ny soa sy ny tsara avy amin'ny Tompo Andriamanitsika, izay tsy mitsahatra ny mihevitra ny momba ny fiangonany sy isika tsirairay avy. Ary izany indrindra riavana ny tenin'Andriamanitra izay noraisina ary nambara teny am-piandohana, novakiana tamintsika teo, Corinthiens 1:12-7. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Kadô taom-baovao ho ahy sy ho anao, izany tenin'Andriamanitra izany, satria misy ny teny hoe nomena. Tamin'ny Krismasy isika dia nandray maimaim-poana. Tsy fantatry moa izay échange de cadeau tadiditsika hoe ny anaty dia mety misy ny faly, mety misy ny mety tena tsy le tao amin'ilay nieritreretiko. Fa ao anatin'izao fanomezana ampatsahivon'ny Tompo izay tsaroantsika tamin'ny Krismasy ary mbola mitohy amin'ny Epifania sy izao alahady fahatelo izao amin'ny taona, dia izany fanomezan'Andriamanitra izany ho an'ny fiangonana. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Zavatra telo no ambarako dia hijanona, satria efa manomboka mijery tsika hoe be dia be nge zavatra miandro pasitera fa tovy aingana. Zavatra telo ihany no lazaiko. Voalohany indrindra, rehefa nahazo dia ahoana, rehefa nandray dia ahoana,
misaotra fisaorana an'Andriamanitra. Izay izao fotoana hankalazantsika an'Andriamanitra izao, misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy atonona ny fitahiany rehetra. Mety samy nangataka tsika hoe tompo ny anahy ty amin'ity taona vaovao ty a, ty no angatahako, ty no mamaika ahy, ty no matery ahy. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Ary amin'ity alahady ity ry havana, ambara amintsika izany fitahiany izany, dia ny nandraisantsika ny fampisehoana ny fanahy. Mety magagy tsika izany hoe ahoana izany fampisehoana ny fanahy zany, fa izay no noraisintsika ary horaisintsika ary ampatsahivina amintsika fa hitoetra amintsika mandra-piavin'ny Tompo, dia izany fampisehoana ny fanahy asoa ny fiangonana, ny tokantrano, amin'izay rehetra hiangonana roa na telo amin'ny anaran'ny Tompo. Fanomezam-pahasoavana ary isaorana an'Andriamanitra ny olom-boantso ho an'ny fiangonana, ary tsy ho an'ny fiangonana ihany araka ny ambara teo, fa ho an'ny fianakaviana, ka izay no mahatonga ny fisaorana an'Andriamanitra. Sy fangataham-pitahiana satria rehefa nahazo mantsy dia inona mitranga? Rehefa mbola tsara le izy a, jereo nge rehefa nahazo zavatra tsika rehefa vaovao e, karakaraina tsara indrindra moa fa rehefa le fiara iny ny vaovao, manahoana ny fandaniana ny fotoana fikarakarana an'izy iny, tsy maintsy diovina tsara atao mangirana tsara. Rehefa iny amin'izay efa occasion, dia ahoana? Efa miena le fikarakarana le. Ary izay koa ny fanomezana. Ny fanomezana isika izay fanomezam-pahasoavana, isika izay nandray ny Fanahy Masina, dia izay ny atao hoe fanoloran-tena, fanavaozana ny fanoloran-tena. Fa misy mantsy mahatsiaro hoe izay efa occasion. Fa mila avaozana ny fanoloran-tena, ary izay ny fisaorana an'Andriamanitra. Misaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka izay no mahatonga antsika tonga isan-kalady any amin'ny fiangonana. Fa rehefa tsy tonga isan-kalady tsika, dia miadino le hoe aiza ty efa tsy vaovao tsony. Misy nge kristianina occasion, satria tsy indraindray ihany izy ny tonga any amin'ny fiangonana, izay le hoe occasionnellement. Dia mampahery antsika ny Tompo nandray ny fanomezana isika, ny Fanahy Masina, dia karakaraina tsara, mangataka ny fitahiana. Ny Tompo raha teo mamaly ny vavakantsika. Inona ny vavaka nataontsika? Be ny vokatra, fa vitsy ny mpiasa. Noho izany mangataha amin'ny Tompo ny vokatra, mba haniraha ny mpiasa nahazo tsika. Mahay misaotra ve isika? Fanomezana izany ry havana. Aza variana amin'izay zavatra mety ambadika rehetrarehetra izay mety manahirana, fa ny fisaorana ataovy be dia be, satria izany no ampianarin'ny Tompo ny zanany. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa ambadiky n'iny fisaorana iny misy fitahian'Andriamanitra tsy takatry ny sainao. Amin'ny voalohany sika mety manao hoe ohatry ny cadeau rehetrarehetra, tsy fantatritsika hoe inona marina moa. Dia izany koa Jesosy Kristy, fanomezan'Andriamanitra, izay nandray azy dia ahoana ny tohiny? Jaonina toko voalohany 2:12, izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Zanak'Andriamanitra isika. Indraindray misy tsy mahatsiaro hoe zanak'Andriamanitra izy. Tazony mafy zany ry havana. Indraindray io devoly io
inona moa ny atao hoe devoly mpampisaraka zay ny dikany amin'ny teny grika diabolos rehefa mety fampisarahana dia devoly zay io devoly io a tsy mitsahatra amin'ny teny ianao io koa ve dia mba pastera ianao io koa ve dia mba loolona dia mba dekona ianao koa ve dia mba mpiandry ianao ve dia mba ho tokanana ianao ve dia mba ho mpandray dia iny tokoa fa adiny le hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia nadino zay dia iny tokoa fa jereo tokoa tia za ray mandeha ry havana tantara izy ty nisy fisafoana andian-tafika nataony Napoléon samy tsisy teraka moa tsika tamin'izany dia samy mbo mitantara zay zavatra eno dia rehefa nisavany andian-tafika teo izy dia tsy tanany Napoléon ny sovaliny fa tsy fantatra moa zay nahatonga azy ny ampatrampatra teo dia zao avy hatrany ilay miaramila anankiray niara tao amin'ny laharana dia tonga dia niezaka nampitony an'ilay sovaly dia nilamina ilay sovaly dia hoy Napoléon hoe merci mon capitaine dia lasa izy miverina tonga avany amin'izany tonga indray le lehibeany zany teny taminy rehefa tany amin'ny tafika tany milahatra eto daholo ianareo dia izy tsy nilahatra fa nisy zavatra nataony dia fa maninona ianao tsy miaraka amin'ny rehetrarehetra ka za capitaine izy nilaza taminao fa capitaine ianao Napoléon tantara tsotra ohatran'izany tsy hoe izy koa nanao zay tiany atao fa efa capitaine fa indraindray rehefa antsoin'Andriamanitra sika hoe zanak'Andriamanitra tsy mahatsiaro hoe zanak'Andriamanitra asa miandry ny Napoléon iteny angambany hoe zanak'Andriamanitra ianao zay vao atsiaro hoe ay za tokoa zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra isika ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary zany tokoa isika ka na iza isakana mafy na iza iteny dia mijoro zanak'Andriamanitra isika ny faharoa ry havana dia ity inona moa ilay fanomezana zany ho an'ny olom-bohositra dia ny fisehoan'ny fanahy anisan'ny zavatra nampatsiahivina teny nampatsiahivina ny tompon'andraikitra omaly momba ny atao hoe fanahy dia izao rehefa hiditra ao amin'ny tontolon'Andriamanitra ianao dia mila mahafantatra ny atao hoe zava-panahy ary anisan'izany ny resaka momba ny fanahy misaotra an'Andriamanitra fa ny perikopa zay novakiana tamintsika tamin'ity alahady ity dia mifanandrify amin'ny fanokanana ny tompon'andraikitra eto amin'ny fiangonana zany dia asan'ny Fanahy Masina zany tsika angamo ny eritreritra hoe roviana moa misy resaka fanomezam-pahasoavana dia amin'izay mitokanana ny dekona tsisy ny eritreritra an'izany sika fa zay le hoe miara-miasa ny zavatra rehetra aso zay tian'Andriamanitra tsisy zavatra tonga ho azy zany ry havana miara-miasa ny zavatra rehetra aso zay tian'Andriamanitra ary zany ny asan'ny Fanahy Masina ny Fanahy Masina dia fanahy miditra ao amin'ny olona zay ny Fanahy Masina zay ary fiombonan'ny ray sy ny zanaka ny tombony ary fahasoavana lehibe ka isaorantsika an'Andriamanitra dia nambarany Jaona mpanao batisa zaho izy dia manao batisa amin'ny rano fa ilay avy ao aoriako Jesosy Kristy zany izy anao batisa aminareo amin'ny
fanahy masina. Raha mbola rano fotsiny natao batisantsika zany dia ahoana? Dia madio ny ety ivelany. Izay ny atao hoe rano manadio manasa ny loton'ny nofo. Fa ny zava-panahy, ny resaka fifandraisana amin'Andriamanitra, izay mantsy ny atao hoe zava-panahy, dia Jesosy Kristy no manao batisantsika amin'ny fanahy. Ary ny ahafantarana hoe ao anatin'ny tontolon'ny fanahy isika, izany hoe nandray ny fampisehoana ny fanahy, dia misy fanadiovana no raisitsika ho marikin'izany. Ngery havana rehefa miteny hoe izy anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, izay zany ny fanadiovana. Dia izao kambisika rehetra samy mba efa may daholo. Ialo mbola misy marika ity satria voaingana. May napiditra zavatra tao amin'ny lafaoro, sakafo zany, dia kanjo adino le nanao an'le gant, dia voadona dia mbola hitako eo foana. Inona ny dikan'izay? Misy olatra. Rehefa voadona na voadio an'ny fanahy dia misy olatra. Dia tahaka izany izay nandray ny fanahy masina, misy olatra. Samy mba mandinika hoe inona ny olatra eo amin'ny tenany, satria vita batisa isika rehetra samy nandray ny fanahy masina. Tsy maintsy hita maso zany ry havana, zany olatry ny vokatry ny fidiran'ny fanahy masina tao amintsika zany. Mety samy teny daholo hoe zay tsy pastera, zay tsy manao akanjo fotsy, zay tsy le tokanana, zay zany tsy nandray ny fanahy. Asan'ny apôstôly 2:7-8, ahoana ny voasoratra? Rehefa atao batisa dia misy fanomezana. Zay ny nen'Andriamanitra zay. Izay mino sy atao batisa ny vonjena, ka ao anatin'ny fanaovam-batisa inona no mitranga? Mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny tsirairay avy zany dia samy nandray ny fanahy masina. Izay le hoe zanak'Andriamanitra isika. Ka inona lay olatra rehefa nandray ny fanahy masina? Izay mantsy le hoe tombo-kase. Teny gasy, teny frantsay ihany ngery havana no anavasogagina inona indray zany tombo-kase zany? Cachet. Misy cachet zay le hoe cachet de la poste faisant foi. Nasiana tomboka amin'le cachet dia misy marika zany. Ino izay marika zay? Ny fanomezam-pahasoavana nanantsika. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Misy ny fanomezam-pahasoavana entina manao an'ity, entina manao an'itsy, entina makary, entina manao an'ity. Zany rehetrarehetra zany dia fanomezan'ny fanahy. Tsy avy amintsika zany. Zay zany mampametra-panontaniana raha misy olona tsy mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nanany. Fa atson'ny tompo ny tsirairay avy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana nanany, satria ny fanahy no manosika. Zay ngery havana ty asan'ny fanahy ty. Ny fanahy dia ambaran'ny Jaona araka ny tenin'i Jesosy rehefa nidinidinika tamin'ny Nikodemosy izy. Jaona 7. Ny olona zay tarihan'ny fanahy izy jereo tsara tahaka ny rivotra, tsy fantatra ao zay ny aviny na izay alehany, fa fantatra hoe misy izy. Dia tahaka izany ny zanak'Andriamanitra. Misy gaga hoe ary ianao zany toa lasa dekonina. Fa nga moa izy io arakaraky ny eritreritrintsika. Tsy fantatritsika zay ny avintsika, ary ianao toa lasa pastera. Tsy fantatritsika zay ny avintsika na zay alehantsika, zay ny fitarihan'ny fanahy.
rehefa ao anatin'izay fitarian'ny fanahy zay isika dia misy ny atao hoe fisehoana. Fisehoana miseho fa tsy misehoseho, samy hafa izay. Jereo tsara ny teny malagasy rehefa miverindroa, rehefa hoe tsara karaha ataonao miverina indroa dia maninona? Lasa miena, tsaratsara. Dia tahaka izany koa rehefa miseho dia izay ilay izy hoe miseho mitory teny eto. Fa raha verina indroa dia lasa hoe misehoseho mitory teny dia tsy mety, manahirana ny sofina. Trereto hoe nareo teny mba misehoseho koa ilay pasitera io. Dia tahaka izany ry havana ny asa fanompoana ataontsika, mila miseho isika satria ny fiangonana tsy hita. Manoloana an'izao zavatra mitranga mahazo an'izao tontolo izao, aiza ny fiangonana? Sofa misy ny YouTube. Fa indraindray rehefa tsy misy isehoan'ny fiangonana mijoro vavolombelona, manoloana ny zavatra mitranga, fa variana manoloana ny valanaretina sy ny zavatra mety ady hevitra eo amin'ny fiarahamonina, tsy mitory ny filazantsara, dia tafiditra amin'ny fiampangana tahaka ny ataon'ny devoly. Iza ny nanao an'io? Avy aiza io otrika aretina io? Iza ny nanao an'izao? Lasa mifanondro molotra sy mifanondro tanana, lasa mifanaratsy, mifampiapanga, mifandripaka tahaka ny valalakarona. Fa rehefa mijoro miseho, ampionony ny oloko, laza ho aminy fefa vita ny adiny. Vaovao moa dia efa milaza hoe amin'ny mars angamba tapitra ilay omicron. Fa ny antsika tsy izay loatra ny ambarantsika, fa inona ny ambarantsika? Ampionony ny oloko. Ahoana ny ambaran'ny Isaia 2:20 teo? Laza ho aminy fa tsy firenena nafoy intsony izy. Tsy firenena nadino intsony izy. Zany no isehoan'ny fiangonana, mifampahery, mifanohana, mitory ny filazantsara. Satria be dia be ny maty, fa sambatra ve ny maty. Zany no tokony hotorian'ny fiangonana, manoloana ny fahafatesana faharoa. Satria ny fahafatesana voalohany andalovan'ny rehetra, fa efa vonona ve ny amin'ny fahafatesana faharoa. Ka mahatonga ny fitenenana sy ny fampahirezana hoe sambatra ny maty dia ahoana? Dia izay maty ao amin'ny tompo. Tsisy maniry ho faty aloha, fa izay ilay izy. Sambatra izay maty ao amin'ny tompo. Ny asany manaraka azy, izay ilay finoany an'Andriamanitra izay. Tia anararoatra ry havana, izara ny amin'izay voalaza tao amin'ny filazantsara teo, momba ny atao hoe fisehoan'ny fanahy. Rehefa mamaky an'io Jaona 2:2 mantsy dia inona ny mamaky an'ny olona? Ka Jesosy raha mampisotro tokako. Jesosy raha manova ny rano lasa divaika. Zany ny mamaky an'ny olona. Zay zany ilay hoe fampisehoana. Lasa fampisehoana ilay izy, lasa tahaka an'ireny cirque reny na prestidigitation, hoe zay lasa rano niova divay. Adino ilay teniny hoe fampisehoana ny fanahy. Jesosy Kristy miseho satria nangatahany izy hoe inona no atao fa misy olana. Dia rehefa nomena lalana tokoa izy, ary zay ny asan'ny fiangonana, mamela n'Andriamanitra hiasa na ao amin'ny tokantrano, dia izao arao ny teniny. Zay ny fahagagana voalohany ry havana nataon'ny tompo. Ny fahagagana voalohany dia ny asan'ny teniny, ka nahatonga ny atao hoe fahatsapan'ny olona
fa izy tokoa ilay mpamonjy izao tontolo izao. Famantarana ihany ny rano miova ho divay, satria raha tsy nisy tsony anie ny divay dia naninona? Tapitra ny lanonana. Ary ny lanonana dia santatry ny fifaliana any an-danitra. Fifaliana manomboka ety an-tany ary mitohy hatrany an-danitra araka ny vavakantsika. Noho izany Jesosy Kristy no tonga lay mpanjaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra no mahatanteraka izay fifaliana ao amin'ny fanjakana izay. Rehefa tsy misy an' Jesosy Kristy ao amin'ilay fanjakana, ao amin'ilay toerana ivorian'ny mino, dia tsy misy ny atao hoe fifaliana. Inona zany ilay angatahan'ny Tompo amintsika? Dia ny fanekena ny teniny, arao izay lazainy. Raha tiantsika tokoa ny isy ny atao hoe fitohizan'ny fety miaraka amin'ny Tompo, ny fahasoavana izay efa noraisintsika, dia hoy ny Tompo hoe arao ny teniny, enoy izay lazainy. Ny tenin'Andriamanitra no mahatonga ny fiangonana mijoro sy mahatanteraka ny asa nandrahana azy. Ka misy ny atao hoe avant sy après. Avant tsy nisy ny tenin' Jesosy dia tsy misy ninona saika rava ho azy ny fivoriana na ny fety. Fa rehefa nanaraka ny tenin'ny Tompo, izay le hoe après, dia izay ilay fahasoavana manampy fahasoavana. Ary zay ry havana ny farany amaranako ny fampianarana izao toriteny izao, ny fanahy izay miseho dia mikendry ny atao hoe fiombonana. Izay fanahy ahasoa ny fiombonana. Ny olona natsoina ho amin'ny asa sy fanompoana manokana izay tarihan'ny Fanahy Masina dia mihevitra izany fiombonana izany, tsy maintsy obligé. Hitanareo fa misy ny atao hoe port du masque obligatoire, satria raha tsy misy an'izany dia mandeha ny valana aretana. Rehefa mitory teny ohatr'izao aloha dia mety gaga nareo ary ianao ary tsy manao. Fa rehefa mba misy koa ny hoe rehefa manao ny cérémonie cultuelle dia afaka manala an'iny, fa tsy maintsy dioviny ty tsiditra lalina amin'izay fa izay le atao hoe obligatoire. Dia rehefa mandray ny Fanahy Masina isika mihevitra ny atao hoe fiombonana, tsy maintsy mihevitra ny fiombonana, ary izay ny vavaka ataontsika. Mihevitra hatrany hoe Tompo, ahoana ty fiangonana ty? Izay ny fanomezam-pahasoavana ananako, mitory teny ahako, ny teny rehetra aloky ny vavako dia mihevitra ny atao hoe fiombonana. Firaisan'ny fiangonana tsy ho simba, ary ny mpiara-miasa amin'ny mpitandrina dia mihevitra ny zanak'Andriamanitra miparitaka rehetra, ny malagasy rehetra mbola tsy ao amin'ny valan'ny Tompo, izany ny anton'ny FPMA, mba ho tonga iombona ao amin'ny fiangonana, hideran'Andriamanitra hijoro vavolombelona. Ny olona natsoina ao amin'ny asa sy ny fanompoana manokana saingy tarihan'ny fanahy dia mikendry an'izay asa fitoriana ny filazantsara reny, fa tsy fisongadinana na fampisongadinana ny maizy azy ny mpanompo akory izay mana-talenta. Ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ary ry havana, isika rehetra no mandray ny fanokanana amin'ity alahady ity. Koa izany no mahatonga antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao alahady izao. Hivavaka isika. Andriamanitra Tomponay eo misaotra anao izay ny amin'ny herin'ny fanahinao masina, izay mibitsika mangina ao aminay tsirairay avy. Tompo, aza velan-dalo foana ny teninao. Engane ny asan'ny fanahinao masina mampiombona anay ho tena iray amin'ny fampiasanay ny talentanay tsirairay avy, dia hitondra sotoko sy fiadanana ho an'izao fiangonana FPMA Aix-Marseille izao.
ary tsy ny Aix-Marseille ihany fa ny FPMA manontolo. Taio ny fiombonan'ny fiangonanao. Amin'ny anaran'ny tsony Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Aorian'ny hiran'ny antokopira dia miroso ety amin'loana i anika amin'le fanoloran-tena andray ho mpandray fanasan'ny tompo. Aorian'ny antokopira zany.
dia mangataka ny Anika Razafy-Maefa Tina Michel mba ho avy ety amin'loana ny amin'ny fanoloran-tenany ho mpandray fanasany tompo. Micro sans fil ve azafady ho anazy raha mety. Fifaliana ho an'ny fiangonana indray a no mandray any Anika tsy ho lava ny resako fa ny amin'ny tianao azy dia izao mpianatra teto amintsika izy a vavaka teto a ary nifindra tany a Paris mianatra catéchumène teto izy zany dia nisy taona izy mifindra tany a Paris dia milohan'ny findrany tany a Paris a dia niantso ahy izy ary zay antson'izay na namarika mihitsy amin'ny vanim-potoana iainantsika amin'izao tanora toa azy pasteur hifindra hianatra any a Paris a mba mangataka vavaka sy tsy hodrano rara ny mahita tanora ohatran'izany mangataka vavaka sy tsy hodrano a fa hifindra ny Paris dia tena tohina mihitsy ny foko a zay ny tompo ombanao Anika amin'ny toerana rehetra zay alehanao zao indray izy a hifindra ny Canada indray hianatra dia nifampiresaka nanao dindinika izay mianaka mampianatra catéchumène azy ny amin'izany fanoloran-tena ho an'ny tompo satria izay fotsiny a no tsy fotsiny fa izay ny tena zava-dehibe takina amin'ny asan'Andriamanitra araka ilay fanehoana ny fanahy teo izay fanoloran-tena izay dia tena nahafapo a ny fitondran-tenany a nahafapo a ny fanoloran-tenany a ary manolotra azy eo anatrehan'ny fiangonana sy eo anatrehan'Andriamanitra isika mandray izany fanoloran-tenany zany satria tanora toy izany no ilain'ny firenena ilain'ny fiangonana tanora mametraka ny fiainany ray manontolo ho an'ny tompo ka fifaliana ho antsika no mandray azy amin'izany asa masina izany fanoloran-tena izany dia te hitodika aminao Anika hifindra ho Anika ny adadiko ianao dia ny tompo momba anao hatramin'izao ko mandrakizay ary zay no eto amin'ity fiangonantsika ity ny fanoloran-tena ny zava-dehibe tsy hoe isaky ny zany mantsy ny fahazarana taloha tsy voatery tsy maintsy ratsy tonga amin'ny Pentecoste dia tsy maintsy lasa hoe machine affaire des catéchumènes amin'ny Pentecoste fa ny fanoloran-tena no takiana ary tonga ny fotoana rehefa noentina mbavaka nandritra ny fotoana fampiresaka izay na amin'ny telefona na amin'ny Zoom dia anio ny fotoana ary isaorana an'Andriamanitra izany koa fa avolombelona izany fanoloran-tenany izany dia mangataka ny fiangonana mba hitsangana dia izy kosa namafy eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra ny fanekeny. Je crois en Dieu, le Père qui m'a créé en Jésus-Christ, son Fils qui m'a racheté au Saint-Esprit, qui me régénère et me sanctifie. Je confesse que je suis un pauvre pécheur, coupable envers Dieu et digne de sa condamnation. Et je mets toute ma confiance en Jésus-Christ, comme mon unique sauveur, mort et ressuscité pour moi. Pour répondre à l'amour que Dieu m'a témoigné, je veux me soumettre à sa grâce et régler ma vie sur ses commandements, en l'aimant de tout mon cœur et en aimant mon prochain comme moi-même. Pour affermir toujours plus ma foi et ma piété, je veux prier Dieu, lire avec soin sa parole, fréquenter l'Église, participer à la Sainte Seine et employer tous les autres moyens que Dieu me fournira pour avancer mon salut. Je confirme donc de mon plein gré l'alliance de mon baptême que Dieu a faite et renouvelle avec moi, et qui m'oblige à compter sans cesse sur sa grâce, en gardant dans mon cœur l'évangile de Jésus-Christ. Que le Dieu de toute grâce qui m'a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle me perfectionne, me fortifie, m'affermisse et me rende inébranlable. À lui soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Razafy-Maefa Anika Tina Michel noho izany fanekena nataonao teo anatrehan'Andriamanitra izany dia mandray ianao isan'ny mpandray fanasany tompo izay ary tsarovy izao fa tsy irery ianao fa ny tompo nefa niantso anao izy no mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarina
fitondrana izany fanjakan'Andriamanitra ety an-tany zany dia ny fiangonana koa mahereza mananja amin'ny asan'ny tompo ary ho vavolombelona ianao amin'ny toerana rehetra izay misy ianao jiro sy hofanasina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Misaotra tokoa afaka mipetraka ny fiangonana. Izao dia irosan'ny fanokanana diakontsika. Mialohan'izany dia amaky ny tatitra ny amin'ny AG izay natao tamin'ny 1 ny volana novambra 2024. Fa mialohan'izay dia miangavy ny mpikambana ny birao raha nivory ny birao vaovao sy ny birao voalohany mba hanazava foy aminareo ny lalana ny zorantsika nandritry ny fotoana hatramin'ny 7 izay nahampitandrina teto 17 ny volana febroary ka hatramin'izao zany hoe efa 14 taona sahady zay no nahampitandrina ny tenako teto amin'ity fiangonan'ity. Dia misy zavatra izay navaozintsika tsikelikely ary tsy nasehoseho araka ny tenin'ny réforme mantsy tsy mba hasehoseho rehefa hanao zavatra. Hitareo la parabole de l'aigle et du poulet, de la poule, pardon. La poule, quand elle va voler, tout le monde va entendre crof, 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 fa tsy manidina miakatra ray metatra akory izy. Fa ny aigle tsy renao ny fiantsaikany nefa izy mandeha. Dia nandritran'izay fotoan'izay ny fiangonana dia niezaka nanavao hatrany tsikelikely tsy dia hita fanavaozana fa hatramin'izao dia miaina izany fanavaozana zany ny fiangonana. Marina, est-ce que tu peux projeter ni historique de l'élection à l'église asa raha hitanareo io. Tamin'ny fivorian'ny komity ny tafa tamin'ny 7 ny volana oktobra mba tsara mba ho hitantsika rehetrarehetra ilay izy satria ny aina tsy mifametra dia mba ho fantatsika hoe izay ny zavatra niseho teto amin'ity fiangonan'ity ary izay no tohizantsika hatramin'izay. Tamin'ny 7 ny volana oktobra 2024 ny voalohany indrindra io dia nivory ny komity ny mba hanavaozana ny fomba fifidianana teto amin'ny fiangonantsika. Troisième page, Marina. Et j'ai mis en surligné, voilà, encore. Voilà. Amendement, 6 décembre, à Grignan, des zones février comité où tazumna efatramropulu, nisandiakon, maintien nombre 24, oui, 15. Ça tout le temps, diakon, ça dit en eloa, fdina pikambana otrzone, dia tsy tonga ny olona na misy mitsokan-darana dia tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany fa tamin'izany dia efa nitsirony hoe manolo-tena ny diakona afaka manolo-tena sy manolotra fa tsy maintsy manaiky le olona. Midina kely eo ambany miakatra kely azafady voilà eo dia hoe tamin'izany fotoan'izany koa nanomboka ny tsiro hoe anao atsika anangana ny atao hoe zoky olona na lo olona tsika dia ok en unanimité ary teo koa nampiakarana ny adity tamin'izany zao izy efa 180 € par an fa 120 € par an. Zay zany nitapaky ny komity tamin'izay fotoan'izay 2009. Midina kely indray procès verbal des les élections 2012-2013 io. Mba hatonga ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra anatanteraka ny fanekena izay nataony tamin'ny fandraisana azy ho mpandray dia natao tao anatin'ny fitaompivavahana ny fifidianana diakona. Tsy natao hoe vita ny fitaompivavahana dia atao ilay izy. Tamin'izany fotoan'izany nisy mpifidy 570 dia tapaka fahatora limbo manana Gérard tamin'izay izay narary mialatsindra mamery ny mamofo fotamandry tonton Gérard tsy afaka nanatrika dia nekeniny mpandray fanasan'ny tompo rehetra ny fidianana azy na tsy nanatrika teo ary izy. Ary tao aorianany fifidianana midina kely eo ambany 10 minitra ihany dia vita ireo dia tamin'izany fotoan'izany tsika zay voilà. Dia nifidy ary toy izao ny fifidianana misy 7 ny diakona
efatra amby roapolo ihany mitapaka fa natao dia misy ny tsy tafiditra hitanareo reo fa rarabetrano André Damilusa Edy Rakotondraina Tately Ranaiva Falso Rakotonanahary reo zany kanefa tamin'izany dia fa niezaka isika fa raha misy tsy fahafahan'ireo le mavomavo teo aloha le voafidy zany dia miakatra reo zay tsy lany reo zay ny zavatra niseho tamin'ny 12 sy 13 sy 14 ary lany filoha tamin'izany midina kely eo ambany Charles Rakotoniaina tamin'ny fiodinana voalohany Roger Ramiandrosoa no vice-président midina ihany kely sisa midina ihany satria PV arsika jerena ao amin'ny archive-ny fiangonana izy ireo satria manangana zany fiangonana reo moa zany commission électorale tamin'ny 2012 12 février 2012 PV ndray ny assemblée générale 2014 ambany azafady io hoe dia reo ndray dia ekona lany efatra amby roapolo ihany midina kely ihany ao amin'le mavomavo dia nisy ndray reo zay tsy lany voilà 9 amby roapolo nyrotsaka efatra amby roapolo satria zay nitapaka dia reo vomavomavo reo tsy lany tamin'izay fotoan'izay nitenenana azy hoe mamendro fendro andrareo fa zay ny zavatra nisy teto amin'ny fiangonantsika tsy lany tamin'izany antarazafy mahatratra olo Ramiandro Soa lalana Andriamampianina membre Zafindrazaka Monika Ranaivo midina ihany tsika pejy voalohany tamin'ny fifidianana 20 novembre ery ambanimbany aloha est-ce que tu peux descendre encore et où ah non non juste tu montes voilà l'autre ny valino ny 10 novembre 15 sy 14 dia tokony hanao 20 novembre dia tokony hanao fifidianantsika ary tamin'ny 3 ora sy 7 amby 10 minitra midina kely azafady ah oui voilà dia nanoratra tamin'ny birao ny mpitandrina miarabanareo rehetra amin'ny tompo mampafantatra anareo birao fa 9 no isan'ny zay soratra anarana ho diakona manontany anareo aho mialohan'ny anaovana impression bulletin de vote sao misy manarana nalefan'ny olona any aminareo raha tsaroko tsara dia hoe izay misoratra dia raisina na tsy ampy azy eo zany ny olana nyseho voalohany 9 no nilatsaka 4 nefa no nilaina dia mialatsiny fa mety ato angamba ny birao tamin'izany Ramatoa Olivia Randriany Niato. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je propose que le pasteur ou le président regarde la liste des personnes qui s'étaient présentées la dernière fois. Ils n'avaient pas été élus. En effet, parfois, les gens qui ne sont pas élus ne se présentent plus, de peur juste de ne pas être élus de nouveau. Ce qui serait dommage, c'est que des places se libèrent et que certains qui aimeraient être diacres ne se présentent pas pour la raison que je viens d'indiquer. Ce sera vraiment dommage. C'est une proposition, Denis Diaknaraya, Sylvia Razafnazaka, Namal. Je suis d'accord avec la proposition de Olivia. Bonne journée. Tu peux descendre. Tonton Charles, miarabatsika rehetra amin'ny tompo marina tokoa zay voalazan'ny pasteur mikasaka ny tapatsika teo amin'ny février birao dia ny hoe zay misoratra dia ho raisina na tsy ampy aza fa aoriana mianso fivorina indray hifidianana azy dia tamin'izay fotoan'izay dia ireo 9 reo no entina teto amin'ny AG dia ireo no lany dia nijanona 9 ihany fa saingy nandeha ny fandiniana tamintsika nanao fankalazana ny faha-80 taona hoe fiangonana manolo tena ho an'ny tompo dia nampiarina amin'izay le zavatra efa naroso tany amin'ny 9 hoe manolo tena avokoa ny diakona ary manao entretien amin'ny pasteur izy ary efa avy eo dia atolotra amin'ny AG dia afaka midina ve zafady misoratana non un peu plus loin d'accord. Ah non, en haut, ça fait. En haut. Encore. Il y a une écriture manuscrite là. Voilà. Encore.
Ça, c'est le PV de l'élection 28 janvier 2018. Je ne sais pas si vous voyez. Fanehoana ny tompon'andraikitra ny fifidianana nisy enina ny commission électorale famakina fitsipika izay mifeny mahadiakona fanisana nisa mpandray mpifidy miisa enina amby zato fanamafisana fa tokony miisa 10 maximum ary 24 minimum nisan'ireo mpirotsaka hofidiana izay vao afaka mirosa ny fifidianana. Ny teny soratra masina voaray dia Timoty voalohany toko fahatelo andiny voalohany. Ny diakona nanolo tena dia miisa 20 ny loholona izay nofidiny birao dia miisa enina. Fifidianana filoha mpifidy enina amby zato lany tamin'izany mpifidy miisa enina amby zato ka izay mahazo atsasa-manila 710 no lany amin'ny premier tour. Rabe Manatsoa 39, Bakoly 25, ny alandarana i Bakoly ka Rabe sy ny Irina indray no nofidina ho fifidianana faharoa ka lany tamin'ny nisa 110 Rabe Manatsoa. Zay ny 2018 dia midina indray ireo nisa mifidy tamin'izany zany nisan'ny candidat afaka midina indray tsika 2000 en page 34, procès verbal de l'Assemblée générale du 28 janvier 2018 de Nurutsaka nanomboka tamin'ny 2018 zany sy 2019 dia fanoloratena avokoa no nandraisantsika reo dekanareo fa saingy misy ny entretien amin'ny mpitandrina ary ny Assemblée générale no mivalide azy dia ho raisiny izy ireo dia izay hatrany no nataontsika nandritsy ny 3 mandat zay nanomboka tamin'ny 2018 2019 ary ny 21 novembre 2021 teo dia mbola izay ihany no natao ka zay ho vakina aminareo asa raha ohatra ka azy projetena dia malatsiny naka fotoana satria tsara no mba halalantsika mitovy ny information rehetrarehetra izay azontsika ary hipetraka amin'ny archive amin'ny fiangonana ilay izy dia izay koa no ataontsika raha mbola velonay ntsika lerina any ary azontsika koa atao no manova azy raha tsy mety. Extrait du registre des délibérations séance du 21 novembre 2021. Présidence, pasteur Jean-Orandé Andrasana, présent 99 membres. Au vu du procès de l'élection pour renouvellement du comité paroissial en date du 21-11-2021, le nouveau diacre ont procédé à l'élection de son bureau. Présidente, Raveljon Nakadzi, vice-présidente, Rabbe Manatsoufare Arvouni, conseiller, Mam Ramangasalama, trésorier, Rakutanray Nedi, gestionnaire, Radjelson Ange, gestionnaire local, Randianar Velnirina, Ntramzan, secrétaire financier, Ebzou, Rakotanana Arland, secrétaire voalohany, secrétaire faharoa raha tsy mandresy asina. Dia izay zany no PV tamin'ny farany izay vakina tamintsika manao siniato ny pasteur sy ny membre ny commission électorale tamin'izany fotoana zany ny manao siniato dia maro izy ireo fa ny manao siniato dia Rakotondrainy Olivier, Rakoto Armbelova, André Antitoula, André Antalin, André Amar Jules, Rabbe Manatsoa Marina, Rabbe Manatsoa Andrea, et ni Floantafo en exercice, le président en exercice, Rabbe Manatsoa Fary Layarvouni. Zay no PV-ny fifidianatsika zany tamin'ny teo ka zay no ela dia iroso amin'ny fanokanana azy ireo amin'izay tsika sy fandraisan-tanana azy amin'izay zany tsika mahazo information mitovy avokoa mba tsy misy zavatra miafinafina amintsika ny zavatra nisety eto amin'ny fiangonana ary zay nangatahana netiko ambavaka ilay izy dia ho lazaina amintsika tsirairay hoe zay ny fomba nitondrantsika ny fiangonantsika ary zay ny rarina iroborobon'ny fiangonana sy ny voninahitr'Andriamanitra hatrany hatramin'izao ka iroso amin'ny fanokanana sy fametrahana ary tsika dia ho ataontsika ny hira zay voalahatra dia miroso ety amin'ny laona ny diakona rehetrarehetra angatahana ny filoha vaovao zany Raveljon Nakadzi mba iroso ety amin'ny laona.
magadana zany ny filoha mba hiantso reo ekipany vaovao. Mangataka antsika rehetra mpiara-miasa, diakona sy loholona, ary ihany koa ireo filohan'ny sampana sy ny solotenan'ny sampana ao anatin'ny komitiny tafo androso ety aloha. Mandritry ny hira izay ho ataontsika le 33 teo ihany tizitsika FF 33. Inty ho Jesosy miantso anao dia mirosonareo zany. Havana malala so sika dia androso amin'ny fanokanana ireo olona nitokin'ny mpandray ny fanasan-tombo eto amin'ny tafo Fpma Aix-Marseille ka nofidiny hanao ny asan'ny dekona eto amin'ny fiangonana mandritra ny roa taona. Elohy miteny manorona izany fanokanana ny tompon'andraikitra eto amin'ny fiangonana izany. Zava-dehibe hatramin'ny andron'ny fiangonana teo amin'ny zanak'Israely ny fanendrena olona naman'ny mpitarika teo amin'ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra. Fa hoy ny tompo tamin'ny Mosesy, manangona 70 lahy amin'olon'ny Israely ety amiko, ary ento miaraka aminao ao amin'ny tranon'ilay fiaonana izy, ary ara-mitondra ity fireneny ity aminao ireo, fa tsy hanao irery intsony no hitondra azy. Ao amin'ny testamenta vaovao dia toraka izany ihany koa no nanendrena diakona. Fa hoy ny apôstôly tamin'ny fiangonana tao Jerosalema, tsy mety raha mandambo tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay, ko amin'izany ry rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izay kosa ahatra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Ary hoy ny apôstôly Paoly tamin'ny tous momba ny loholona tandrina izany, izao no namelako anao tany Kreta dia ny andaminanao izay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao loholona amin'ny isa-tanàna arak'izay nandidiko anao. Raha misy tsy manatsiny dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka izay tsy mba hampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho mazitra. Ary koa izy tamin'ny Timoty momba ny diakona, ny diakona koa toy izany ihany ho maotina, tsy moroteny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Ny vehivavy koa toy izany ihany, maotina, tsy mpanendrikendrika, mahony tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Koa ianareo ry rahalahy sy anavavy izay mahalala ao amin'ny tompo, dia tsarovy mandrakariva ny alehiben'ny andraikitra atolotra anareo. Atokany tokoa ny tenanareo ho
amin'izao fanompoana izao. Aoka ny fahatsiarovana amin'Andriamanitra tompony fiangonana no hany anapaka anareo. Izao ny fiangonana dia hiaraka hira amin'izy ireo, hira 720 sy 251. Mananjara ry Jesosy ny mpanomponao. Izany fanakena nataonao teo izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izahay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjara ho aminao aloha. Andrejatofo Alain. Izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjara ho aminao aloha. Ratiasan Harry. Izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary mahireza sy mahatanjara ho aminao aloha.
tsy mandresy asina. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izahay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana maheretra sy mahatanja ho aminao amena. Rasolan'ny manana oby. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izahay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary maheretra sy mahatanja ho aminao aneny tompo. Raha tsy ananahary Julie. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izahay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary maheretra sy mahatanja ho aminao aneny tompo. Raha mangasalama lalatsiny. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izahay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary maheretra sy mahatanja ho aminao aneny tompo. Raha zanak'olona no. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izahay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary maheretra sy mahatanja ho aminao aneny tompo. Nomezanahary ny andro. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina manokana anao izahay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary maheretra sy mahatanja ho aminao aneny tompo. Raha velonjaonina toky. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izahay mba ho diakona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana maheretra sy mahatanja ho aminao aneny tompo. Izao indray aho dia roso amin'ny fanokanana ireo olona anankiroa vaovao isika. Raha Culte Maria. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izahay mba ho olona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary maheretra sy mahatanja ho aminao aneny tompo. Raha zanak'olona Roland. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia manokana anao izahay mba ho olona amin'ity fiangonana ity. Amen. Mitsangana ary maheretra sy mahatanja ho aminao aneny tompo. Izao zany tsika dia handray tanana ireo diakona sy ny olona izay efa mitokanana moa zany. Ho anareo zany a diakona sy ny olona izay raisy tanana dia misy ny fanokanana manokana zany fandraisan-tanana anareo a dia aveo tononona tsirairay ianareo a mandray ny sertifikat ety anoloana.
omena izay nataonareo teo dia mandray anareo indray izahay mba ho diakona sy lo olona eto amin'ity fiangonana ity, koa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, mahireza sy mahatanja ho aminareo aneny Tompo. Amen. Traduction ange. Rakotony Ray Bakoly, Rabar Santine, Rakotony Ray Edy, Fanahy Fafa, Rabetrano Fary, Rabe Manatsoa Farilay Ambony, Razafy Mandrimanatena Yanky, Razafy Matratra Antanilina, Scott Erzo, Ramanatsoa Jocelyne, Rakoto Arvony Lalao, Rantately Lalao Nilena, Andrinjaka Lanky, Rakotony Aina Liliane, Ramangasalama Mamy, Ralaya Malala Mbola, Razafy Mandimby Mino, Ranaivy Monique, Rangeravely Lili, Rabe Manatsoa Onimamy, Ranaivy Tantely, Scott tous, Ralimpamanana Vololy. Dia amin'izay tanana ny ame sertifikat ireo olona Rakotony Aina Charles, Ratsy Mandresy Rafaralaina Valona, Ramiadanarsoa Olga, dia fifaliana koa no manolotra ny sertifikat ho an'ny Ramatoa Ravelojana Kajy. Vavaka isika, aorianan'ny vavaka dia anao ny hira ny diakona zany andian'iza moa izy teo pastera ny iranaro? Ny andian'ireo diakona sy lolona miaraka amin'ny mpiandraikitra ireo moa araka ny toriteny voalaza teo dia mpiandraikitra maneho ny fanahy masina, mihery ny fanahy masina ary manasoa ny fiangonan'Andriamanitra. Izay zany ny mission antsohiraka avy amin'ny Tompo anareo maneho ny hery ny fanahy masina ary manasoa ny fiangonan'Andriamanitra. Misaotra tompo. Ivavaka ary isika. Andriamanitra Tompo, ray ny fahasoavana rehetra, efa niantso sy ny feti-panompo samihafa hanana anjara amin'ny fanompona ao amin'ny fiangonana ianao. Namaly ny antsonao reto havanay reto, voafidy sy voatokana ankehitriny ho amin'ny anankiray amin'ireny asa fanompony ireny, araka ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy tsirairay avy izy ireo. Vao avy nanao teo anatrehanao sy ny fiangonana ny fanekeny, hanao ny asanao izy ireo, koa tsinjovy amin'ny famindramponao. Tehirizo eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina, mba ho mpiasa mahatoky sy marina eo anatrehanao. Fenohy ny fahamarinan'ny teninao izy, omeo fitondran-tena madio, mba hanompo ny marinanao amin'izao raharaha zao.
na amin'ny teny na amin'ny atao mba hanome voninahitra ny anaranao ary ho fampandrosoana ny fiangonanao. Aoka izy ireo mba hitafy fahamotinana sy fanetreteny ka azoto tokoa amin'ny fanompoana sady anaiky amin'ny fankasitrahana ny fananarana rehetra araka ny fanahy. Mangataka aminao izahay mba hananany mandrakariva fieritreretana tsara sy faharetana mafy ao amin'i Jesosy Kristy ka hitondra tsara izao fanompoana ny fidianana sy ny antsoina ho azy izao. Dia ho anao irery ihany ny voninahitra ry Tompo. Amen. Izao zany dia anao ny hira ny diakona sy ny olona FF2. Fanahy Masina
fametrahana ireo mpiandraikitra amin'ny sampana ny farentsika ny teny mikasika ny diakona izay ho tompona andraikitra eto amin'ny fiangonana dia hoy Jesosy amin'ny mpianany raha miresaka sampana toy hoe raha ho amiko ary zao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy dia toy izany ihany koa ianareo raha tsy mitoetra ho amiko izao no voaloboka ianareo no sampany izay mitoetra ho amiko ary zao ho aminy dia mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Mangataka anareo ary zay raha lahy sy anabavy mba hanao ny fanekena masina ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra ho mpiandraikitra ao aminy. Mandroso eto ianareo azafady. Zao ary dia antsoina tsirairay ianareo mandroso aty aloha omena sertifika dia manala loatra ihany koa mampalala ny fiangonana ny birao nareo tsirairay avy. Ny birao tsirairay avy dia mitsangana eny atoerana. Raha tia nanary Serge ny sampana tongom-pihira. Miarapindrindra tompoko. Ny ao amin'ny sampana antoko-pihira ny tahiry vola dia Rahamangasalama Lalatiny. Ny mpitantsoratra dia Noelisoa Ravelonjanahary. Ny filoha-lefitra dia Scott Tovo. Ary ny tenako no mitarika azy ireo ao amin'ny biraon'ny sampana. Saraka. Rakoto Arvony Christian, sampana fifoazana. Ireto zany ny birao mandrafitra ny sampana fifoazana. Ny filohany dia Ramatoa Olgaramedana Soa. Ny mpitahiry vola dia ny tenako, ary ny mpitantsoratra dia Ramatoa Jemy Macuelaire, izay tsy eto izy noho ny antony ara-pahamehana ara-pahasalamana. Misaotra tompoko. Rakotonanahary Falisoa, sampana lehilahy kristianina.
Christian, Lila Christian. La Sulamanana Yudu, si vous lèvez, ratateli Daranguina, Tatsurata, Rabaxutina, Tambula, Vadianta Touv Alain, Tatsurata, Rakutinana Falsu Tenaku, Xultena, Ratiaksu Ari, Tatsurata. Ni flua, tiara filsonnat. Rakotoarim-be lova, sampana zikolelahady. Ireto avy ary zany ireo mandrafitra ny birao an'ny sekoly alahady, ny filoha, ramatoa be manantso iony, ny mpitantsoratra, ny tenako, ramamonjy solova, ary ny mpikirakira ny arabola, ramatoa, Ratiananary, Julie. Rabe manatso, Marina, sampana tanora Christiane. Alors nous, c'est exceptionnel, mais notre bureau est prolongé. On prolonge donc notre mandat, donc le bureau est toujours le même actuellement. Donc je reste la présidente, Rabe Marina, vice-présidente Liansou Rakutnanahar, secrétaire Mélina Chrétien et gestionnaire financier Stéphane Ranaevsou qui est là-haut. Rabesa alarson nivo, sampana skoto. Ho an'ny sampana skoto dia ny filoha raha ilay mananam-bola, ny filoha lefitra, ny tenako, Andrianay Vonivo, ny mpitantsoratra, Andrianary Sotina, izay tsy afaka izy androany, ary ny mpitambola raha Johnson Nalova. Ny misolitena ny sampana zava-maneno, rakotiny aina tous. Voici le bureau pour le Sampana Zavamenen. Présidente Liliane Rakutnen, trésorier Nerine Narazaf Matach, secrétaire Finarch Andrea Makat et conseiller moi-même. Niamaranantsika azy dia ny sampana vehivavy kristiana izay misolitena azy eo amin'ny komiteny tafo nandrenandrasana miora izay tsy eto atoerana fa ao kosa ny filoha razava-mahatratra ianta. Izao dia hanolotra ny birao SVK miora randrenandrasana izay mialatsiny fa tsy afaka androany izy misolitenan'ny SVK eo amin'ny fivorian'ny komity. Trésorière Antra Randriamanantena, secrétaire Lalora Kotoarvony, vice-présidente Joseline Ramanatsoa, ary présidente Anta Razafy Matratra tenako. Sotra toko. Ao ihany koa ireo komisiona isan-karazany na départementa eto amin'ny Culte Fpma Aix-Marseille, tsoina izy ireo hitsangana. Commission accueil, afaka mitsangana avokoa. Commission technique, commission jardinage, commission travaux,
Commission décoration. Misy maromaro fa. Commission sakafo. Tsy azo atonoana ihany koa, mamelombelona. Commission communication. Zay angambany, zay angamba tompoko, afaka mipetraka isika. Commission traduction, zay ery anisany sotra tompoko. Commission gazette mpamafy. Mpanambarom-bola, le commissaire aux comptes, zadiny ihany koa, misy soloteny. Dia indreto ary fa atolotra anareo, asehoanareo eto ireo birao mpiara-miasa mandritra izao roa taona izao, asena mandroso eto anoloana izy ireo. Izany dia tarihan'ny pasteur Zanora Nandrasana, ny filompanampy rabe Manantso Fanahy Masina, gestionnaire financier Ange Duelson, trésorier NANDRAY Edi, secrétaire financier Scott Herzou, gestionnaire local Randrena Velmirine, secrétaire de la Natsine Fatieto, Rakuto Nanahari Lanty, Ratsimandresi Asna, conseiller Ramanga Salama Mami. Ary ny filoha Raveljanna Kajy. Tsy mety moa mitombo tena dia tsy maintsy tononona. Mangataka anareo zany a biraon'ny sampana sy ny biraon'ny vomiera voatonona tsirairay avy teo mba hitsangana eny toerana. Les membres de bureau de chaque section ou de commission, je vous invite à vous lever sur place parce qu'on va vous installer officiellement. Nandre ny tenin'Andriamanitra isika riavana Corinthiens voalohany toko faharoambin'ny folo tsy tonga foana zany a. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana fanofana dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny fanompona sy ny asa fanofana dia iray ihany. Koa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia mametraka anareo izahay ho amin'ny andraikitra izay nametrahana anareo androany mandritra ny roa taona manaraka indray. Koa mahireza sy mahatanja ho aminareo ane ny tompo. Amen. Zao dia anao ny hira zany a ianareo tompon'andraikitra ety anoloana. Mahazo mipetraka ianareo ny toerana. Thank you.
ry ava malala ao amin'ny tompo saotra an'andriamanitra sika fa mbola ny tantanany ka afaka nanantotosa izao fotoana izao misaotra anareo ray aman-dreny mpitandrina pasteur Jean Teddy Ramahery Jaune solon-tenany Culte Fpma Aix-Marseille mamangy atsika avy any Bordeaux ihany koa pasteur Christian Randry pasteur Fartany atsimo atsinanana pasteur Jeannot Randrenandrasana zoky ray aman-dreny antsika eto andry iankinatsika tsy ny androany any ny saorana ianareo fa misaotra tamin'ny fananarana ny fizarana traikefa maro ny fitaizana nomenareo anay indrindrindrindra koa fa ny fitiavana ny arahana amin'nysaotra ihany sahady koa amin'izay mbola rehetra ho avy sy mbola ho zarainareo anay ho maromaro bebe maromaro izany misaotra ihany koa ho anareo loholona sy ray aman-dreny eo foana na andro na alina mananatra sy manampy amin'ny rehetra misaotra ny birao ny komity teo aloha tao any koa ireo olona tsy nanao ny ainy ho zavatra misaotra ny fiangonana rehetra na ny metoky anay misaotra ihany koa ho an'ny fianakaviana tsirairay ny ankohonana tsirairay avy satria izao azo zao raha ny ekena sy nanolo tena dia tsy izay rery ihany ny miasa fa ao isika rehetra ao ihany koa ny ankohonana sy ny fianakaviana izay miasa ao ambadika tsirairay avy nanao ny fanekena teto izay rehetra teo ny herin'Andriamanitra irery ihany no afaka hianteherana satria raha ny herinay tsirairay na ny sainay dia tsy hahavita ninninona izahay tsy mainy rehetra izahay tsy ny endrindrindra ihany koa fa vonona kosa hiara-nompo an'i Jesoa ka hikatsaka hatrany ny fampandrosoana ny fiangonana ho voninahitry n'Andriamanitra irery ihany ka azon'ny tsirairay ho fiadanana ao amin'ny tompo tsy vitanay irery izany ry ava-malala fa ao ianareo atokisanay ihany koa fa hanampy anay hatrany hatrany dia izay ary no ela fa manentana anareo izahay vonona izahay hiara-iasa aminareo hanompo an'i Jesoa ka raha ninona etaetanareo na mety manitikitika ny sainareo dia misalasala fa indreto izay tompoko mpanomponareo afaka iresahanareo izay tokony izaraintsika saotra tompoko saotra ny filohantsika ny amin'izany teny izany a dia izy zany zao no filohan'ny tafo vaovao ny amin'ny roa taona manaraka indray dia mombanao tompo amin'ny fitarihana ny vahoaka an'Andriamanitra izay fantatra fa zay tsy mora fa mavesatra nefa araka ny teny teo eo tsika mianakavy mifampitantana amin'izany misatra anaky roa farany izay tsy kely indrindra nefa zava-dehibe dia tsaroantsika amin'ny mahatena iray ao amin'ny Kristy dia tsaroantsika ny havantsika Andriamasinoro fidy izay tsy afaka miaraka kanana teto izy raisitanana teto noho ny fandevenana ny rainy izay natao any Madagasikara tsaroantsika mbavaka izy zany misy koa avantsika izay noho ny tsy fahasalamana dia tsy afaka miaraka amintsika eto raha kotinanahary tantely mivady ary tsy adino ireo izay mpiandraikitra teo aloha nefa noho ny antony manokana dia nijanona noho ny amin'izany ny ao amin'ny olona dia tonton Gérard Ralimbomanana dia isaorana ny tompo ny amin'ny fanoloran-tenanao hatran'izay ary Ramatoa sy Andriamatoa Randriamaro Noro sy Jules izay olona koa teo aloha dia matsiaro anareo koa izay misaotra anareo
amin'ny asa rehetra vitanareo teo amin'ny fiangonana. Fifandimbiasana asa moa ny eto amin'ny fiangonana dia toy izany koa ny isaorana ny filohan'ny tafo teo aloha nandritry ny mandaha anankiroa Andriamatoa Rabemanatsoa Faharilay Arivony izay mampita koa ny faneva amin'ny Ramatoa Ravelonjaonina Kajy. Zay moa ny amin'ny fitondram-piangonana, nefa ao anatin'ny birao ihany koa ny filoha teo aloha dia mitsoy ny fiaraha-miasa ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Saotra toko. Hiditra amin'ny fampandraisana zany tsika zao dia atao ny hira voalahatra, dia ireo diakona izay voatendry hampandray no mijanona ety amin'ny laona, ataontsika ny hira mandritra izany. Ireo filohan'ny sambana kosa maka toerana. Sangansika velatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo izay mampiseho amin'ny fomba hita maso. Le fahasoavana tsy hita maso koa aoka isika hizara fiadanana amin'ny ankavia sy ny ankavanantsika arak'izay efa fomba fanaontsika mahazatra manao hoe ho aminao ny tompo. Mpanday fanasan'ny tompo rehetra no asaina amin'izany, ny tompo no manasa, ary ny filohan'ny faritany, ny mpitandro ny faritany no mitarika antsika no ny amin'izany pasteur Christian Randry. Ireo mpandray fanasan'ny tompo izay nanitondra taratasy fanirahana, fanolorana, atesta, natsia dia fifaliana ho an'ny Fpma Aix-Marseille no miray latabatra aminareo. Hiaraka hivavaka isika. Eny tokoa, tompo masina Andriamanitra mandrakizay mahefany zavatra rehetra. Fifalianay ny mitsoka anao, ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana, so amin'ny fiainana tonga lafatra avy amin'ny teninao sy ny herin'ny fanahy masina. Amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, miaraka amin'ny zavaboary rehetra na izay any an-danitra na izay ety ambonin'ny tany no hideranay
amin'ny lalan'ny hira riandrina Masina indrindra andininy voalohany. Namoronan'ny tompo Jesosy ao fanasana masina izao sy ny fangatahana fanahy masina. Koa mba hidiny ny fanahinao masina hiasa aminay, mba hatsearovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahany Jesosy Kristy tomponay, eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy, dia ho anao Andriamanitra ray tsy toa, ao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay. Amen. Ny mpandray fanasan-tompo rehetra zany rehefa fizaraina ny tena sy ny rano Kristy dia mipetraka dia tonga ny fotoana voatondro no ahafahantsika mihinana sy misotro ny tena sy ny rano Kristy. Dia ho zarana amin'ireo diakona izany mandritry ny hira izay voalahatra. Amen.
antsika tomboka est-ce que tout le monde est servi raha izany ary dia andeha hiara-itsangantsika ary raha mbola teo am-pisakafoanany Jesosy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia nivakiny ary hoy izy tamin'ireo mpianany raiso hano ity no tena ary nandray ny kapoaka izy ko rehefa nisaotra izy dia natolony azy dia nataony hoe misotro amin'ity ianareo fa ity ny rako dia ilay raha anorenan'Andriamanitra ny fanekempihavanana izay alatsako an'ny maro ho famelam-keloka. Izao ary no afatra teny fampahirezana avy amin'ny tompontsika. Jesosy Kristy tompontsika izay vomy tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie no ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadana. Amen. Fanatazana ny kapoaka sy ahafahantsika manavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakosaorana ny fandraisana dia ny hira voalohatra no ataontsika 1990. Mankasitraka sy mankatelan'Andriamanitra isika ny nahafahantsika niombona latabatra taminy izay fahasoavana lehibe zao dia iroso amin'ny vaovaom-piangonantsika dia angatahana ny tompony anjara ny amin'izany.
Mbola faly miarabantsika indray amin'izao alahady fa 9 volana janoary izao. Ho amintsika neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Tsy any tsy hamerina ny fisaorana efa vitan'ny filokajy ravelojana teo amin'ireto mpitandrina antsika ireto ka dia manolotra ny fisaorana ho amin'ny mpitandrina Jean Tedira Maherson solotena amin'ny bureau fohy be ary koa izay nitondra fampianarana nandritry ny fiofanana ho antsika ary koa any mpitandrina Christian Randry solotena amin'ny bureau faritany ary pasteur Jeannot Randrianandrasana. Izy ireo dia isaorana natanteraka izao fotoan-dehibe izao. Tena manana tokoa izay mananareo ray aman-dreny mpitandrina ara-panahy. Ny teny eo amin'ny Hebreo 9:10 no entina isaorana anareo manao hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany ka dia misaotra betsaka tompoko amin'ny fitiavana ho nomenareo. Miaraba ihany koa an'ireo mpiandraikitra rehetra nanolo-tena izay navoana azo ny fahasoavana avy amin'ny tompo omba antsika hatrany eny tompo amin'ny fanatanterahana ny andraikitra izay nomeny antsika. Toy izao indray ara ny programa manaraka ny alahady 7 volana janoary dia culte francophone manomboka amin'ny 10 ora sasany ary anjaran'ny grupy ASB no miasa amin'io andro io. Zay fanatanana kely amin'ny culte 23 janvier amin'ny francophone ka dia manantena fahatongavantsika rehetra. Avy eo dia ny alahady 7 volana janoary culte œcuménique ny mombamomba izany dia alefa amintsika manaraka eo ihany. Ny fanajana ireo fepetra momba ny fotoam-pivavahana dia mitohy hatrany ny fisoratana anarana fitondrana ny masika ny fanasana tanana ary ny carré familial. Ny fampiahitana ny culte YouTube sy ny Facebook dia mitohy hatrany ihany koa. Ny étude biblique dia isaky ny zoma hariva amin'ny alalan'ny zoma amin'ny 7 ora alina. Ny fotoam-pifoazana dia isaky ny asabotsy amin'ny 7 ora sasany maraina eto am-piangonana. Ny sekolelahady sy ny katekemena kosa dia isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora. Asa vialara mitohy hatrany ny asa eto am-piangonana isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva izay anatsana antsika rehetra. Banque alimentaire misokatra hatrany ho antsika ny banque alimentaire ho an'ireo namantsika na ireo havantsika izay mandalo fahasahiranana ka afaka misy servir aty amin'ny salikate aty ambadika izany na manantona ny tompona andraikitra eto amin'ny fiangonana. Filazana manjo. Andriamatoa ary Ratiarson sy ny zanany dia mampandrefa ny reniny Jeanne Rasoambelonivo Ratiarson dia natsony ray ody any aminy tamin'ny alatsinainy 10 volana janoary teo amin'ny 470 taonany. Ny fandevenana dia efa notontosaina tamin'ny alarobia 12 volana janoary. Ny famangina amin'ny fianakaviana eto an-toerana dia holazaina amintsika manaraka eo ihany. Aoka tsiaram-bavaka azy ireo isika. Vaovao avy amin'ny sampana Amafi. Ho fanomanana ny cœur uni amin'ny 2022 mois de mai zany any Avignon atao dia manasa ireo rehetra izay maniry hanatrika izany na amin'ny antoko-piry izany na tsy mba hanao ny fisoratana anarana ho fandaminana alohan'ny rapitso 17 volana janoary amin'ny 9 ora hariva eo amin'ny manantona ny filohan'ny tafo Amafi Andriamatoa Serge Ratiananahary.
misaotra tompoko toy izao indray raha ny rakitra azo tamin'ny alahady fa 7 volana janoary. Rakitra 174,30 €, ezaka trano 145,30 €, adidy 75 €. Misy olona nanolotra rakim-pisaorana. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoina ny fitahiany rehetra. Fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy mandritry ny androm-piainako. Dia hitoetra ao an-trano Jehovah andro lava aho. Amen. Izy dia manolotra 150 € amin'ny ezaka trano. Misy ihany koa manolotra rakim-pisaorana 20 € amin'ny fiangonana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Izay indray ara ny vaovao eto amin'ny tafitsika ary manentana trany atsika hanao ny souscription amin'ny ezaka trano ho an'ireo izay mbola tsy nanao. Dia misaotra tompoko. Tsika tompoko. Ry Andriamanitra tsara indrindra dia araka izany irana izany dia tena trano tsara, trano soa no nomenao anay. Ataonay tokoa ny tsy hisaotra anao tompo, misaotra anao izay satria ianao no efa nieritreritra izany ary nanatanteraka izany tamin'ny fomba mahagaga. Ary dia ifanaovonjanay tamin'ny lasa ianao, azonay antoka ianao ankehitriny ary mbola fanantenanay koa amin'ny hoavy rehetra. Dia mametraka ny fitokianay tanteraka aminao ilay tompony hery, tompony fahefana, ary dia ho ampiasaina izao trano izao fampandrosoana ny fanjakanao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Azafady indrindra fa misy adino, misy ny semence amin'ny teny malagasy izy amidin'ny commission akay etsy amin'ny varavarana fivoahana. Dia misaotra tompoko. Bonne semence zany eo ariny eo fifaliana ny mandray ny solotenan'ny Brao Faritany sy ny solotenan'ny Brao Foibe izay mandalo eto amintsika eto dia rariny sitsiny raha omena fitenenana izy ireo misy vaovao ny Faritany dia avy eo amin'ny Brao Foibe. Voalohany miaraba anareo rehetra mpivavaka eto amin'ny Fpma Aix-Marseille. Miaraba noho ny fatratrarana ny taona vaovao, ny fahasalamana, ny fahasoavana ary ny fitahiana sy manapetra avy amin'Andriamanitra ny hirotsaka amin'ny tsirairay avy. Amin'izao andro iray toa zato amin'ny tafo Aix-Marseille izao dia misolotena ny faharitany ny tenako. Miala tsiny ny filoha satria ny fampizaro izay. Amin'izao fotoana izao dia misy culte d'action de grâce noho ny fahalasana ny vady ny filoha teo faharitany teo aloha Razafin-drabetina. Nisy izany culte natao any Masy tamin'ny fotoana mitovy izao ka mifampizara ny filoha Rafidinarivo Jean Solo sy ny tenako izay mpitandro ny faharitany. Miompifaliana aminareo ary ny afatra izay ampitaina aminareo dia voalohany mankasitraka ireo Brao teo Pernasa navita ny asany hatramin'ny androany ary miaraba ireo mpiandraikitra vaovao izay napetraka amin'ny toerana nanomboka androany. Ny tompony omba aminareo mandrakariva. Teneniko dia izao, aiza manantena hoe mahavita teny nareo, akino amin'Andriamanitra foana zavatra atao. Ny ao amin'ny soratra masina, teny amin'ny soratra masina izay ampitaina aminareo dia ny Isaia 1:7 manao hoe: aza matahotra ianao fa momba anao ary iza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao. Mampahiry anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarina koa. Amen. Ry havana efa nandray anjara fitenenana teo ihany moa fa amin'izao famangina tanterahan'ny solotenan'ny Brao Foibe izao
dia manararoatra mitondra teny ny barao foibe izay tarihan'ny filohan'ny FPMA révérend rasolondray be seta miaraba ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eto amin'ny FPMA tratry ny taona vaovao dia ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra sy ny fiangonana FPMA reto amin'ny tafo FPMA Aix-Marseille moa ny vangina dia miaraba ny mpitandrina mivady sy ny zanany indrindra koa amin'ny asa rehetra izay antson'ny tompo azy eto amin'ity tafo ity ombanareo ny tompo dia miaraba ihany koa ny tompona andraikitra rehetra miara-miasa aminy izay vao napetraka amin'ny andraikitra mandritra ny roa taona manaraka aleo alasana eo ambanin'ny fitarihan'ny herin'ny Fanahy Masina izay nambara tamintsika tamin'ity androany ity dia mangataka ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny FPMA Aix-Marseille hitondram-bavaka mandrakariva ireny mpanompon'Andriamanitra napetraka amin'ireny andraikitra ireny mba hafitany izy ireny tokoa ny asany amin'ny fifaliana amin'ny fahazotoana araka ny fanekena izay nataony ary satria moa eto amin'ny faritany atsimo atsinanana ihany koa no misy ny FPMA Aix-Marseille dia miaraba ihany koa ny mpitandrina randry Kristian sy ny biraoan'ny biraoan'ny faritany atsimo atsinanana zany amin'izao taona vaovao zao miarabanareo tompoko dia ny tompo omba sy ampahery anareo mandrakariva amin'ny asa izay sahaninareo eto amin'ity faritany ity dia ampitao amin'ny mpiara-miasa rehetra amin'ny faritany ny fiarabana avy amin'ny barao foibe farany riavana dia ny fanetanana momba ny formation permanente zany izay ataon'ny FPMA zany fanomanana mpitoriteny fanomanana mpiandry ary fanomanana katekista fanompoana vaovao eto amin'ny FPMA ka izay soratra anarana hianatra hiofana hitoriteny hirotsaka ho mpiandry ary mandre ny antso katekista dia manao dinidinika amin'ny mpitandrina ho aminy izy ahafahany miroso amin'izany dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen. Tonga amin'ny fotoana izay ahafahana maneho amin'ny fomba hita maso ny fanoloran-tenantsika isika izao dia ny rakom-pisaorana ny raha voalahatra no ataontsika amin'izany 7 sy 300 ora iray ny fahazavana tsy milentika.
fiangonana dia faranantsika amin'ny amen. Beraka ny fiangonana tonga amin'ny fotoana amaranana amin'ny vavaka fangatahana isika izao ary avy eo dia miroso amin'ny tsodrano dia iarahantsika miventy ny antema fahadimy angatahana ny tompony anjara amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tomponay, Andriamanitra lehibe ianao, manatanteraka ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Faly ny fonay tompo, faly izahay fa ny projet nataonay ny amin'ny fametrahana ny mpanomponao nanolo-tena eto amin'ity tranonao ity tompo dia tanteraka ankehitriny, tanteraka amboninahitra, mankasitraka raha eo, mankasitraka anao izahay, mankasitraka ny amin'ny reto mpanomponao ihany koa, ny rahinao nanatotosa, nanao ny adidy, miala tany amin'ny misy azy tany, natanteraka izany, mankasitraka raha eo, mankasitraka anao, mankasitraka ireto vahoakanao marobe tonga eto miara-mizara aminay izany hafaliana izany, mankasitraka raha eo, misaotra anao. Eny tompo, izahay tsy tanteraka, mila anao hatranitrany amin'ireo asa marobe, reo sokajy ato amin'ny fiangonana maro misy natsangana teo Jesosy, ny tantara n'ity fiangonana ity tsy ho vitanay irery izany raha tsy eo ianao. Tompo, manana ray izahay hiantanay, koa manatona anao tompo, omeo fahasalamana izahay, omeo fahasalamana ireo mpiandraikitra rehetra izay natsanganao teo, mba hantanteraka izany asa izany, hitanao fantatrao ny aretina amin'izao fotoana izao, manerana izao tontolo izao. Tompo, tsy fantatray hatraiza ny hafarahany izany aretina izany, manahoana izany, manahoana ny fiatraikany izany. Tompo, tsy fantatray, ianao irery ihany no mahafantatra izany. Fa Tompo, mangataka aminao izahay, alaviro aminay ny aretina, ahafahanay manatanteraka Jesosy ny asanao, ahafahanay miroso, fa malahelo ny izahay Jesosy, tsy afaka miaraka mifaly amin'izao fotoana izao, misy namanay marary, mahatsiaro anay izy amin'izao fotoana izao miara hifaly aminay, izahay koa ta hiara hifaly aminy, fa noho ny aretina Jesosy dia tsy afaka izy. Tompo, alaviro aminay ny aretina, mangataka aminao izahay Tompo, amin'ny reto mpanomponao vao nanolo tena, vao nametraha-tanana teo. Tompo, matsiaro anao tamin'ny vao niraisy batisa ianao Tompo, nandeha tany nefitra, sangisanginy ireo devoly, vao nanolo tena ireto mpanomponao Tompo, alaviro amin'ny asan'ny devoly, fa izay rehetra vao avy nanolo tena Jesosy, dia sangisanginy devoly
havitrany satria alany manolo tena aminao. Tompo malala, asa masina no ataonay. Milanao izahay, milanao izahay, atsoa izahay, hiaraka aminao mandrakariva amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra. Ianao eo akaikinay, ianao eo anilanay, ka hiroso mandrakariva, hijoro ho vavolombelonao amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny fanatrehanao anay isan'andro isan'andro amin'ny fotoana rehetra. Misaotra mamirina anireto ray aman-dreninay, mitantana anay, manoro anay, mampianatra anay, mankalaza anao Jesosy, ary farana anay izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao anay, manao hoe rainay ao izay ny tanitra, mamasina ny ambaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atany takiny ny lanitra, omenay ny izay anasaza ho anay, ary mamela ny alokay, tahaka ny amelanay izay mivaka aminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra fa afaka niaraka niombona izao fotoana izao sika. Misaotra an'Andriamanitra fa nomeny faharetantsika tsirairay avy na lava ary izany fotoana izany. Oka, ara-mitsangana sika indray ny afatra sy ny tsodrano tononona amin'izao fotoana izao. Izao no afatra ao antsika ary ny tompony ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia takanay aminareo ihany koa. Raisy ny tsodrano tononana ny naran-tompo. Mitay anareo aneny tompo ka miaro anareo. Mampabirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka mamindra fo aminareo. Manandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka manome anareo ny fiadanana. Amen. Ataontsika ny antema fadimy. Fanahy Masina izay hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo amin'ny fitiavana. Isaorana ny Andriamanitra. Pasteur Teddy Ramael-John, Pasteur Christian Randry, mbola misaotra sy mankasitraka anareo zahay tonga teto noho ny fitiavanareo. Dia ho mariky izany fitiavana izany tompo dia misy voandalana kely dia kely ihany avy aminay menakavy, dia mankasitraka indrindra tompoko, misaotra anareo.
ho antsika rehetra ihany koa angatahana antsika hiara hipetraka mariky ny fahasoavana sy ny fitiavana ho izay zaraina kely dia kely ihany fa misy mamy ho zaraina ho antsika menakavy alohan'ny ivoahana. Sotra tompoko. Thank you.